Lafim-baovao hafa kosa ny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny valo ambin'ny folo ny volana ho avy izao no anatanterahana ny Rally Total FMM Sam maro ireo mpandray anjara ao anatin'ity hetsika iray ity. Isan'ny tazana amin'izany indray ohatra ilay fiara Subaru toanan'ny PMU Madagasikara. Taona fandroany zao no anoanan'ny PMU Madagasikara ny ekipage ny Indrianja sy Fanja izay hitondra ny fiara Subaru mandritra ny Rally Total FMM Sam ao tanterahana ny 9 ka hatramin'ny 12 Meo avy izao. Raha ny 10% ny fanoanana ny taona lasa dia 700 zany amin'ity indray mitorak'ity. Ao amin'ny klasy M12 moa no ifaninan'izy mivady reto. Voalaza fa ho mafimafy ny dingana manokana ny épreuve spéciale amin'ity dingana voalohany amin'ny fiadiana tompon'akany Madagasikara ity ka nilaza ny ezaka mafy dian'izao ny ekipage ny Indrianja sy Fanja. Ndrepa nazo mixtra sy M12 voalohany tany Majanga dia ndrepa voalohany 100% féminin dia nandritra ny rally hafa izay ohatran'ny hoe tsy nahatonga anazy zany tao anatin'ny top 10 foana le tobily. Donc ny kanjo amin'ity taona ity zany izany tazoma zay na dia tsara le plateau dia ezaka ny rally arrivé surtout zany parce que la fiabilité zany sady le visibilité ilay mahatonga hatramin'ny farany fa tsy hoe mandeha mafy be manao spécial mafy be dia aveo otika le tobily. Donc ny tantona zany le maximum arrivé satria mafimafy ihany nandeha déjà le voalohany ity zany dia efa mafy be mihitsy le lalana nefa ny tobile zany efa kojakoja rehetra vaovao fa na dia zany raha mafy be mihitsy le lalana dia mila stratégie zany fa tsy hoe mandeha mafy be fotsiny. Ho an'ny PMU Madagasikara manokana ihany koa dia hisy ny hetsika ho tanterahana mandritra ity Rally Total ity na eny am-piangana zany na manerana ny lalana. Anisan'ireny ary ny fanentanana eny amin'ny PC ny Andohatapenaka ny Alahady no ny fisian'ny totona mitetina 20 sy 900 tapitrisa ariary be izao izay ho lalaovina ny Alatsinainy.